Fanotolorana tablety marika Huawei mahatratra any amin'ny 520 isa ny CEG tetsy Nansana ny orinasa mpifandraisan-davitra Airtel Madagascar moa no manome maimaim-poana connexion 500 giga isam-bolana. Tanjona ao anatin'izao fanomezana izao ny ahafahan'ireo mpianatra mifehy sehatra ny teknôlôjia avo lenta amin'izao fotoana izao. Fiaraha-miasan'ny Airtel Madagascar sy ny marika Huawei amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ho fanampiana ireo mpianatra mba aharaka ny fivoaran'ny teknôlôjia dia novatsian'ireo orinasa roa ireo fitaovana ampiasaina amin'ny serasera sy fikaroham-baovao ny CEG Nansana. Ny Huawei no namatsy tablety miisa 520. Anjaran'ny Airtel Madagascar kosa no maimaim-poana ny connexion 50 giga isam-bolana. Io tolakandro io no tanterahana teny amin'ny CEG Nansana ny lanonana amin'ny fanolorana ireto fitaovana ireto izay nitarihan'ny ministry ny fanabeazam-pirenena Paul Rabary sy ny tale général ny Airtel Madagascar Meksan Bekangba ary ny solitena Huawei ankilany. Lehibe ny zavatra meo voalohany indrindra aloha dia fantatsika tsara fa ny sekoly rehetra manerana nosy tsy dia manana ny atao hoe laboratoire ireny. Izany hoe rehefa mampianatra zany mpampianatra dia mampianatra manjavozavo ny mpianatra ilay izy satria soratra sy teny soratra saratana amin'ny kahie sy zavatra tantarain'ny mpampianatra. Fa rehefa misy an'ireny tablety ireny dia afaka mahita expérience izy, afaka mahita vidéo amin'ny internet izy hoe izao marina ilay zavatra tantarain'ny mpampianatra eo fa tsy zavatra manidina fotsiny ny zavatra. Nandritra ity fotoana ity dia nisy ny andrana natao ho fampisehoana amin'ireo mpianatra amin'ny fampiasana sy fikirakarana ity fitaovana ity. Tsy hijanona eto amin'ny CEG Nansana fotsiny izao fanampiana izao araka ny nambaran'ny talehan'ny Airtel sy ny Huawei fa hitatra amin'ny sekoly hafa. Fantatra ary fa dia ny CEG Antanimena indray no manaraka.